Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Jean Vista tsara lalàna manolotra anao ny fampalalam-baovao. Miamanitra trano ny ankamaroan'ny malagasy vao maika mialalipaka ny fahantrana tao anatin'ny telo taona nitondran'ny filora Rajaonarimampianina mikorosofahana ihany koa ny tontolo ara-toekarena etsy andaniny anefa ny mpitondra sy ny manodidina azy dia mime manan-karena hatrany ny andindin'izay ao anatin'ny matoan-dahatsoratra Iboazy Zarazanatsoa. Ny ampiatrany amin'ny telo faingo 10 miliara ariary indray ny tambi-karama ho an'ireo solombavam-bahoaka manomboka amin'ny fivoriana manaraka araka ny tapaka tao anatin'ny filakevitry ny minisitra tamin'ny herinandro ity. Ho an'ireo solombavam-bahoaka manao hiraka ny tenina nanomezana ireto fanapahan-kevitra ireto raha ny fanadihadiana natao. Daly telonjato no nanafika tany midongy atsimo ny herinandro lasa teo. Omby maherin'ny eninjato no fantatra fa lasan'izy ireo tamin'izany ary olona roa no maty. Tsy ampy mitandro filaminana miasa any an-toerana miorooro ny mponina araka ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka avy any an-toerana. Tsy manakana ny mponina Antananarivo sy ny manodidina amin'ny fitsangatsanganana mandritra ny vanim-potoana akaiky ny Pasika tahaka izao ny toetry ny andro. Maloka mihoatra ny andavanandro ny faran'ny herinandro ny Pasika tamin'ity taona ity. Mbola maro ny safidy ny hitsangatsangana amin'ny toerana ankalamanjana tahaka ny Tsimbazaza sy ny eny amin'ny Maremasay. Olona telo no voasambotra tany Bruxelles, commune Charbec Omaly. Fisamborana izay nitranga tao anatin'ny opération antiterroriste nifandray tamin'ilay fanadihadiana mahakasika ny fampiroroana nokasaina natao tany Frantsa. Ny antsipirin'izay raha hainao afaka fotoana fohy. Pour les effets vestimentaires, La grande marque asiatique en électronique qui commence à imposer son empreinte à Madagascar. Jayo. Des subwoofers top et de qualité dotée de meilleures fonctions à petit prix. Grande promotion chez Baolay. Alors dès maintenant, faites vos achats dans tous les magasins Baolay. Baolay, toujours meilleur. Dia antsy ireo havako a iraha fety sambatra ho azy ireo amin'ny Pasika. Vonisy boavana be natolotra orange anao. Nividiana fahana manomboka amin'ny 2,000 ariary. Ampidirany code 224 étoiles 15 étoiles arahany sandany fahana. Mahazo bonus crédit 10 avoen'ny fahana nampidirinao. Manan-keratra amin'ny 10 andro. Ny iraika amin'ny 20 martsa hatramin'ny 3 avrily. Araloty azy. Mahazahana ny totom-piainanao Orange. Bon goût, ilay mpamokatra foie gras tsara indrindra eto Madagasikara dia manolotra anao ireo paky foie gras. Tsirony miavaka, mitsonika ambava, matsiro. Ireo fahaiza-manao ny bon goût natambatra ao anatin'ireo vokatra. Pasika sambatra miaraka amin'ny bon goût. Bon goût is good for you. retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble. Avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés.
ses salles à manger, tendance et stylées. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du meuble, Tanzbat et Béorir, téléphone 22 571 73. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Soca Vitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. En menuiserie aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres et tôles. Alors, décidez dès maintenant et venez visiter notre showroom à Indutapenak, Soca Vitre, très sincèrement à votre service. Te ampifaly ny havako amin'ny Pasika ka handefa volany aminy alefa Orange Money. Sady aotra ariary ny sara mifandefasam-bola hatramin'ny 10 alina ariary. Ny iraika amby 20 mars hatramin'ny 3 aprily. Antsoiny dièse 144 dièse, savidio ny iray. Alefa! Mahasahana ny tontolo fiainanao, Orange. Falitafaraka aminao indray tompoko kilasy tompoko vavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Mihamahatra hatrany ny ankamaroan'ny malagasy vao maika ihany koa ny analpaka izany tato anatin'ny telo taona mikrosofahana ny tontolo ara-toe-karena etsy andan'izay nefa ny mpitondra sy ny manodidina azy dia mihemanan-karena hatrany ny trosa ihany koa miavosa nefa tsy misy fiantraikany any amin'ny fiainam-bahoaka ny anjinjin'izay arahanao ato anatin'ny matoan-dahatsoratra Iboazy Razanatsoa. Tsy ahitana mangirana ny toetra raha misy atao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsy misy fivoarana nefa koa tsy vola-kakafitra ka hoe omaly tsy miova fa toa vao maika miharatsy hatrany. Hananika ny fahatelo taonany izao fitondrana izao. Tao anatin'izay dia tsy nitsahatra totongana ny fiainam-bahoaka. Tsy asiany teny intsony ny lafin'ny politika izay toa tsy mety maro toerana fa mikorotana lava, ady seza, fingapingana no mameno azy. Mbola ratsy kokoa ny sehatra ekonomika izay nantenaina fa hiverina amin'ny laoniny rehefa tonga ny fitondrana ara-dalàna nefa toa vao maika aza mikorosofahana. Tsy mitsaha manadio tena ny mpitondra, milaza fa tsy vita moramora ny aniarana ny toe-karena, efa trotraky ny tsy fahaiza mitantana nandritry ny taona maro. Izany nefa dia entina hanaferana fotsiny tsy fisian'ny faharisiany eo amin'ny mpitondra, hanao ny fanovana marina sy hametraka lamina matotra, hifehezana ny tontolo toe-karena mba hamokatra marina ho an'ny vahoaka. Ny hita aloha hatreto dia ny fivelaran'ny kolikoly avoleta amin'ny sehatra maro, ny famonoana tsotra izao orinasa-panjakana mba hanomezana vahana ireo mpirai-donakafo amin'ny mpitondra. Mamokatra ny toe-karena fa mamokatra ho an'olom-bitsy. Ny daholobe dia miaina hatrany anatin'ny tsy fisiana lalina. Na dia nisy aza tao ao ny fidinan'ny vidin'ny solika, toa tsy tantaratra eny amin'ny fiainam-bahoaka izany, toa vao maika aza miha-mavesatra ny tsindry na tonga ny mpandeha indray ny teny tamin'ny mpitondra fiara fitateram-bahoaka iray hoe tsy aleovy ampiakarina ihany ny vidy-solika dia amin'izay ngamba mety hidina ny sarandalana. Etsy andaniny, eny matetika tato ato ny findramam-bola be ataon'ny mpitondra. Indrindra moa no ety miatrika ny fandraisan'ny Madagasikara ny fivoriana tampony ny tany miteny ny teny frantsay amin'ny volana novambra izao. Sanganena ny vahoaka mihaino hoe iray tapitrisa dolara amerikanina no ety manamboatra lalana iray kilometatra. Tao no nanontany niaro haniano hoe fa volamena nga izao andrafetana ny lalana no vola meopapana toy izany no ilaina. Toy izany koa ny vola entina namboarina ny trano fandraisana fivoriana eny Ivato. Vola tsy toko tsy forohana izay nindramina avokoa. Ny mpitondra sy ny manodidina azy no hitavana izany fa ny vahoaka. Enina dia ireo izay mbola tsy teraka akory aza no andoha izany satria hotrosam-panjakana. Hay ve ka misy ihany ny vola fa manina no tsy zarizary ny fiainan'ny vahoaka sy ny mpiasa-panjakana? Ireto farany izay efa mantaonana izao no tsy misitraka intsony afa-tsy ny zo farafahakeliny. Nofoanana tanteraka ary mety tsy hiverina intsony ohatra ny fahazon'ny mpiasa-panjakana sy ny ankohonany manao fitiliana sy mitsabo-teny eny amin'ny Institut Pasteur, ilay hoe prise en charge io. Tsy maintsy mianto tena aloha, avy eo mangataka fanonerana avy amin'ny fanjakana, ary re koa aza fa mety tsy hisy intsony izany ato.
raha ravina dia tsy ny firenena no mantra ary tsy ny malagasy rehetra no mantra fa misy ny ampahany amintsika no ampahantraina tsotra izao mba hahafahan'ny hafa miaina anatin'ny harena izay mety mbola holovain'ny zafiafiny sy ny zafin-daliny aza. Ny sisa nefa dia tsy manana afa-tsy ny fahantrana no apetraka olova ifandimiasa ny taranaka faramandimby. Mahatonga ny saina amin'ny zava-misy ve ny mpitondra sa manampy tsofina tsotra izao ka miandry ny vahoaka hihetsika hidina an-dalambe vao ho tonga saina? Dia tsy maintsy ho izany foana ve ny lalany hitondrana ny firenena fa tsy hanana mpitondra ahitsara tena ka tsy homenatra nitsy ny diany. Ekena fa ny adisoana dia tsy afaka amin'ny maha-olombelona fa ny famerenana sy ny fikirizana tsy ala amin'izany kosa dia hara-tsipana tsotra izao sy tsy fanajana ny fianianana izay natao ary tsy fanajana ny tokony omen'ny vahoaka tamin'ny alalan'ny fifidianana. Fa eo amin'izay maresaka politika izay hatrany dia hiampy hatrany amin'ny 3.5 miliara ariary ny tambi-karama ho an'ireo solombavam-bahoaka manomboka amin'ny fivoriana manaraka araka ny tapaka tao anatin'ny filakevitra minisitra tamin'ity herinandro ity. Ho an'ireo solombavam-bahoaka manao iraka no tena nanaovana izao fanapahan-kevitra izao raha ny fanadihadiana natao. Tsy mbola nisy kosa ny nahazoana fanazavana ireo solombavam-bahoaka mahakasika izay tranga izay. Arao ny fanadihadiana. Raha toka mbola mikaikaiky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao amin'ny resaka fitsitsim-bola noho ny tsy mbola fisian'ny fanampina mivaingana avy any ivelany. Nisy kosa ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ity herinandro ity hampitomboana ny tambi-karaman'ireo solombavam-bahoaka. Tsy nahazoana fanampim-panazavana na ny filohan'ny antenimieram-pirenena na ireo solombavam-bahoaka momba izany androany. Misy politika amin'izao fotoana izao satria akaiky baka samy mieritreritra ny manao an'izany pasika zany zany ampartoriana parlamenana anatin'ny fotoana ka dia irarena ny rehetrarehetra zany samy anao fety sambatra. Miala tsiny tompoko fotoana ny fanaovana fety angamba zao fa ndrasa aloha vita ny paka dia amin'izay zahay afaka manantona anay nareo dia manazava an'le hoe manaona sy manahoana mikasikasa zavatra zay. Raha ny fanadihadiana natao mitentina 5.3 miliara ariary ny fitambaran'ireo vola ireo hanampiana amin'ny ampaham-betsaka amin'ny fitsidiana na ny mission ataon'ireo solombavam-bahoaka no tena voto antony io vola io raha ny fanadihadiana. Manodidina 12 tapitrisa ariary isaky ny solombavam-bahoaka izay tambi-karama izay. Raha ny fanadihadiana hatrany isan'io tafiditra ao anatin'io vola io ihany koa ny anavaozana ireo trano ao amin'ny antenimieram-pirenena indrindra ireo trano fivantanan'ireo solombavam-bahoaka rehefa mamonjy fivoriana. Tafiditra ao anatin'izay fanavaozana ny antenimieram-pirenena amin'ny fandraisana ny fihaonana an-tapon'ny parlementaire francophone amin'ny volana jolay ho avy izao io fanamboarana io. Fa dahalo 300 no nanafika tany Midongy Atsimo ny herinandro lasa teo. Omby mahery ny 100 no fantatra fa lasan'izy ireo tamin'izany ary olona roa no maty. Tsy ampy ny mpitandro filaminana miasa ny toerana ary miorohoro ihany koa ny mponina ankoatra izay dia miena ihany koa ny vokabary raha ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka any toerana. Michela Ranarton. Mandidina ny omby 100 hatramin'ny 700 isan-kerinandro no ripaky ny dahalo any amin'ny faritra Midongy Atsimo. Ny herinandro lasa teo omby 100 indray no fantatra fa lasan'ny dahalo. Fokontany Lavarata Midongy Atsimo no notafian'ny dahalo miisa 300 mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika. Ny faritra Midongy Atsimo izay voakasiky ny opération fahalemana voalohany saingy hatreto tsy misy vokatra azo tsapain-tanana raha ny fanazavana azo. Ny opération voalohany dia tafiditra izay tompoko ary nahazo omeny fanjakana zay dia nahazo. Fa ny problema ho ary rehefa miala ireo zareo reo dia mirongatra indray ny dahalo. Rehefa tonga ny miaramila eo calme fa rehefa miala miaramila io avy koa le dahalo. Zay le problema. Makaiza dolo le omby na izaho aza dia mitovy fantaniana aminareo zany satria nahoana ny omby lasa ao aminay ao misy 300 misy 500 arakaraky ny angalarin'ny reo dahalo reo fa dia mahagaga ny lalany voany hitanay fa tsy fantatra izy afarany zany hoe tsisy tafaverina aminay omby io zany hoe rehefa mivoaka an'izay atao hoe managneno zo zay dia tsy hitanay izy afarany dia gaga mihitsy zay hoe. Arak'izany vitsy ny mpitandro ny filaminana mihavitsy ny omby ary miorory fatratra ireo mponina. Tsy misy mandeha amin'ny laony ny asa piarian'izy ireo raha ny fanazavana azo hatrany. Ity faritra ity izay mamatsy vary ny faritra Vangaindrano malaza ihany koa amin'ny famokarana voanjo sy tsaramaso. Ny olona raha iny aminay Midongy be fotaka iny tsy mila zezika gnany
la ty moa mila zezika ny vary an-tanety ninona zay ambolena any dia maniry avokoa sy mila zezika izaha ihany fa kosa dia zao ny olona zany amin'ny fotoana tokony atoriny sy matory izy mataotra indray dahalo fa tebotebo lava ary sasany ara any anaty bozakany matory lasa tsy mamokatra firy le vahoaka satria noho zay ny zava-misy aloha miavitsy ny omby any atsimo atahorana tsisy intsony ireo omby ireo raha toka mitoy ny alatromby sy ny fanondranana any ivelany raha ny antotanisany voaka farany efa manomboka mialany tamingana ny ombiny Madagasikara 5 taona lasa izay raha toka 5 tapitrisa ny malagasy manodidina ny 4 tapitrisa teo eo ny isan'ny omby velona teto Madagasikara amin'izao fotoana izao anefa raha ny tatitra nataon'ireo terakibara zary raha misy lohan'omby gasy velona 2 tapitrisa eto amintsika. Fa voatendry ho solotenina maharitra ny firenena mikambana eto Madagasikara ny solo an'i Ramatoa Fatma Samoura izay manatanteraka asa hafa any ivelany i Ramatoa Violette Kakiomia izay teratany Ugandaiza manampahaizana manokana amin'ny fanaovana drafitra fampandrosoana eo amin'ny sehatra politika sy sosialy manana traikefa ihany koa amin'ny fandrindrana sy famolavolana tetikasa fampandrosoana nitondra ny antota taratasiny milaza ny fanendrena azy omaly tetsy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ny vehivavy mialohany na voatendry azy hiasa teto Madagasikara dia izy no solotena maharitry ny UNFPA tany Malawi. Arak'izany dia andrasana izay asa fampandrosoana hoentiny ity mpandimby an'i Fatma Samoura ity Fatma Samoura izay fantatra fa niditra ny sehatra bebe kokoa tamin'ny sehatry ny politika teto Madagasikara. Fa lafiny maro no tsy mbola tomombana ankehitriny manoloana ny fandraisana ny fionana an-tampony ny firenena amin'ny teny frantsay amin'ny volana novambra ho avy izao. Raha nambarany filoham-pirenena teo aloha izay efa niady ny andraisan'ny Madagasikara io fionam-be io dia mila fahaizana sy fandalinana manokana ny fandraisana izany fionam-be izany izay toa tsy marototra ny fitondrana ankehitriny mirona loatra any amin'ny ara-materialy ny fanomanana ka tsy voaresaka ny lafiny maolona tokony iray feo ihany koa ny malagasy raha ny nambarana raha tsika ny fanampanazavana. Tsy maintsy ireo zany tena masoana aloha ny fahadiovana dia ny inona ity sy ny fitandrovana ny sécurité fa raha tsy feno ireo fepetra ireo sarotra be tena sarotra hoe aminareo teknikement aloha tokony jerevana hoe afaka handray ve tsika fa tsy mitenitenery fotsiny hoe raisitsika io nga raisina fotsiny ao tantrano zao dia mety izany mandray chef d'état zany tsy moramora dia rehefa avy eo indray miresaka politiquement raha vao tsy stable le anina tsisy mety makaty ny président raha vao tsy ny sécurité dia tsy makaty izy ary tsy azo tokoa mandray azy noho izany zany tokony mitovy ny hevitrytsika malagasy rehetra hoe ahoana ny tokony atao. Fa permis biometrika roa alina amin'ireo 10 hetsy no efa natotany eny amin'ny sampandrara miandraikitra ny fahazon-dalana hitondra fiara sy moto hatreto dia permis M10 no fantatra fa sandoka ary efa nisy ny olona tratra tamin'izany ankoatra izay ihany koa dia fantatra fa carte grise miisa 30 no sandoka ary fantatra fa hatramin'ny faraka amin'ny 30 ny volana desambra izao no fetrandro farany ahafahan'ny rehetra manova ny permis ho biometrika raha ny atotanisa nefa dia inona tsy ho tratra ny 100 isan-jato amin'ny tanjona fanovana izany maro no mbola misalasala noho ny sarany lafo ka mety tsy ho takatry ny besin'ny maro na izany aza dia nilaza ny tompony andraikitra fa tsy maintsy miroso amin'ny fanovana izany sy ny fandraisana fepetra manoloana na ireo tsy mety manatanteraka izany. Lafy mavaoafa kosa indray dia nahitana fiakarana hatramin'ny 50 isan-jato ny vidin'ny hanitra na ny episy amin'izao fotoana izao avy any fotony izany ary hatreny amin'ny mpanjara izay no ahitana izay fiakarana izay fa mandeha tsara kosa nefa ny tsenan'ny hanitra amin'izao akatoky ny fetin'ny pasika izao miantarandrianay fo. Amin'izao akatoky ny fety izao mandeha noho ny andavanandro ny tsenan'ny hanitra. Ny 5 épices, 4 épices, ny dipoavatra no tena be mpanjifa indrindra. Ny paprika kosa no vitsy mpanjifa indrindra. Raha ny eny an-tsena, mitombo manodidina ny 700 isan-jato eo ny entana lafo amin'izao fotoana izao, na eo aza ny fiakaran'ny vidiny entana. Vidy miakatra kely izy amin'izao fety izao izany miakatra. Teo aloha izao alainay hoe 50, 40 ny poavra. Dia izao ny miakanay 75, 80 miakatra be mihitsy afa-tsy ny poavra izay dia ny tongolo gasy koa miakatra ihany.
Arakaraka le avana province izy io dia amin'izao paka zao izy zao vao mandeha tsara mihitsy le tsena amin'izao fa le izy miakatra ny vidin'ny entana fiakarana arakaraka le aminay arakaraka le avana fotony dia miakatra tonga izy ny aty. Hatreny fotony ka hatreny amin'ny mpanjanjara no ahitana izay fiakarana izay. Ohatra amin'izany ny dipoavatra maina, raha toa ka 4,000 ariary ny iray fonosana ny taon-dasa, ankehitriny niakatra ho 7,000 ariary. Ny 4 épices izay 500 ariary ny iray fonosana teo aloha, mahatratra amin'ny 1,000 ariary amin'izao fotoana izao. Torak'izany koa ny sakay izay 1,000 ariary amin'izao, raha toa ka 500 ariary tamin'ny taon-dasa. Ny fahavitsin'ny mpamboly antitra sy ny akora ary ny vokatra miainga avy any potony no mahatonga ny fiakaran'ny vidin'entana. Ny dipoavatra sy girofle no vitsy vokatra indrindra amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azo. Isan'ny sakana amin'ny resaka fanondranana ihany koa izany fahavitsin'ny entana izany. Ondrana nge tsisy entana zany tsisy ondrana tena marina amin'le produit tsisy. Zao zao ny entana tsy dia misy firy mihitsy. Zay vao tsy samiditra lalina zany satria danja be le mitady entana. Misy mamy betsaka zay izy afaka manondrana fa zao tsy manana mihitsy. Ohatr'izay le petrany any episikely ohatr'izao hoe sarotra be raha vao tsisy vokatra miakatra dia fa tsy manana. Na te hanondrana ary ianao zany tsy manana entana dia tsy tafavoana. Ka le produit antsika eto mihitsy tsy maharaka amin'ny mpamboly. Antony mahatsara ny hanitra ny fahazahoana mampiasa izany amin'ny sakafo rehetra sy amin'ny mahafanampy-tsiro izany. Ilaina ihany anefa ankilany ny fandanjalanjana ny fampiasana azy mba tsy ho be loatra ka amparary. Eo amin'ny sehatry ny sosialy izay hatrany dia fiainan'olona maro no miankina amin'ny fisiany ny seranan-tsambona ankify, ao ny mpanamory sambona vedette, ny mpanaramaso ny asan-dranomasina, ny mpandefa entana hatramin'ny mpivarotra sy ny mpibata entana samy mahazo tombony ho azy avokoa ireo olona rehetra izay mandalo eo arao ny fanadihadiana entiny miora manitra. Seranan-tsambona ankify toerana iray tsy maintsy lalovana raha andeha hiazo an'nosy be amin'ny alalan'ny sambo sy ny vedety. Maro ny olona mifamezivezy amin'ity toerana ity. Miteraka tombony maro man ny tanàna ankify ny fisian'ny seranan-tsambo any an-toerana. Mahavita mivezivezy nosy be ankify indray isan'andro eto ny vedety iray ary mahazaka olona 400 ny voyage iray amin'ny sarany 2,100 ariary isan'olona. Maraina amin'ny 9 ka hatramin'ny 2 ora sasany tolakandro ny ora azo iondranana an-dranomasina mba hanamafisana ny fiarovana ny mpiondana an-dranomasina. Manomboka amin'ny 4 ora tolakandro kosa dia efa miakatra ny rano ka tsy azo atao intsony ny miampita ny ranomasina. Misy fidiram-bola fa 20 ans asako amin'ny port nosy be. Misy fidiram-bola ny vangala koky za. Volana krea zay 12,000 ariary. Raha mivazaha zay 60,000 francs. Salboka amin'ilay mga 120,000 ariary. Tamin'ny taloha zay mahavita des voyages. Amin'izao efa maro ny lakoky. Raiky vitanay. Magnano aller retour avy nosy be mandeha aty ankify. Boko mipody nosy be aller retour fivolagnanay izy. Fanaraha-maso ireo vedety manodidina ny 7,000 no iandreketan'ny APMF. Atao amin'izany ny fanaraha-maso mialoha, mandritra ary aorian'ny dian-dranomasina ataon'ny sambo sy ny vedety. Misy ny fepetra tsy maintsy arahana mikasika ny asa eny an-dranomasina. Hanamafisana ihany koa ny fiarovana ny ain'ireo mpandeha, misy ny sazy ho an'izay tsy manaja ny fandaminana. Ny anjarany asan'ny APMF dia miassurer ny gestion en port sy ny gestion na infrastructure ary contrôle trafic maritime zany, les gilets obligatoires, nombre de personnes autorisées. Zay zany nanaovana contrôle sy ny tonnage ny marchandises embarquées miaraka amin'ny sambo. Trafic zany mikomansa amin'ny 9 maraina dia tokony miafarana amin'ny 4 après-midi amin'ny orana amin'ny andro normal zany. Fa raha ohatra hoe misy mauvais temps dia suivant les appréciations météo zany jerevanay raha ohatra hoe tsy mety raha ohatra même à 9h du matin rehefa ratsy ny andro dia efa janonanay mihitsy ny trafic tsy mahazo mandeha. Olona maro no hita mifamezivezy eto amin'ny seranan-tsambona ankify isan'andro mandritra ny fotoana fiasana. Loharanom-bola ho an'ny komina ny fananana seranan-tsambo tahaka itony ka tokony ho hita mivaingana ihany koa ny fampandrosoana aterak'izany. Faty sy manakana ny mponina Antananarivo sy ny manodidina amin'ny fitsangatsanganana mandritra ny vanim-potoana akaiky ny pasika tahaka izao ny toetry ny andro maloka mihoatra noho ny andavanandro. Ny faran'ny herinandro ny pasika tamin'ity taona ity mbola maro anefa ny misafidy ny tsangatsangana amin'ny toerana Kalamanjana tahaka ny eny Tsimbazaza sy ny eny amin'ny Maremasay. Miomana amin'ny fandraisana olona maro mihoatra lavitra noho ny isan'andro arak'izany ny tompon'andraikitra amin'ireny toerana ireny. Lili Rapiata. Sabotsy mialohan'ny ny fetin'ny pasika ilarana ny miditra ety Tsimbazaza. Ho andreto fianakaviana sendrana ireto efa niomanana ny fitsangatsanganana ety an-toerana.
Tsy nanakana azy ireo ny fiovaovan'ny toetry ny andro, natao mialoha ihany koa ny fivoahana sy ny fandaharam-potoana amin'ny fialamboly. Tsy hoe isaky mipaka fa rehefa mba misy fafana zany ara-bola dia mba mandeha mivoaka kely mitondra ny ankizy. Ratsy dia ratsy ny andro fa hoe mandeha fotsiny aloha fa maraina izy ohatr'izao dia ny atoandro mety hoe misokatra tsara ihany ka tsy mandeha intsony ilay andeha dia paka. Izay mahatonga anay mandeha aloha ohatr'izao satria hitanao mirongo zazakely dia sarotra be na ny tomobila na ny olona be dia be. Programanay amin'izao paka izao zany dia misy karakara fitsangatsanganana kely izay atao mipatrika miaraka amin'ny fianakaviana iray manontolo. Tsy sakana aloha hoe vonona daholo ny rehetrarehetra. Raha ohatra izany hoe vadibadika ny andro dia izay moa fianakaviana dia misy mipetraka eto akaiky eto ihany dia raha ohatra ny hoe avy be ny orana ohatr'izany dia makany hatrany izay. Ho an'ny Tsimbazaza manokana, avy 10 ny mpitsangatsangana tonga amin'ny vanim-potoanan'ny Pasika. Manodidina ny 10 ny mpitsidika mandritra io fotoana io, raha toa ka manodidina ny 50 eo ny amin'ny andavanandro. Ankoatra ny fiarovana ny toerana, amafisina ihany koa ny fahadiovana. Misy dia misy tokoa ohatra kaikan'izany zao ny resaka hoe fanadiovana zao dia efa tomombana zany. Ny resaka hoe verdure zany dia efa afaka hoe manara-po ny mpitsangatsangana. Eo koa ny fanomana resaka hoe fialambolin'ny ankizy, resaka toboggan le kilalao tômôbila kely dia efa tomombana soma tsara daholo zany. Misy fa zany hoe le fototra zao zany hoe moa le tomana moa zany raha mararaina zao vanim-potoana izao e. Efa nezaka mihitsy zany an-tamparika nanamboatra ny resaka hoe nanao le sale kely rey zany fa presque namboamboarina daholo zany ny sale le mba ilofan'le olona zany. Sendrasendra tampoka avy ny orana na ohatr'izay. Ankoatra ny fisian'ny fety aman-danonana amin'ny toerana samihafa eto an-drenivohitra, mbola maro no misafidy ny toerana fitsangatsanganana. Raha amin'ity farakerinandro ity, ho tsara ny andro amin'ny ankapobeny araka ny vaovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Fa asa miavaka iray indray no entina aminao amin'ity anio ity ny fitantanana manège. Asa iray isan'ny mandeha indrindra amin'ny andro fialan-tsasatra toy izao sy ny andro fety. Ny ankizy no tena voasarika hilalao izy ireo no manjifa. Atao anatin'ity fanadihadiana ity izay entiny Mikael Ramarlano ho anarahanao ny andindin'izay. Ety Andavamamba, toerana amoron-dalana no misy hery mitantana ity manège ity. Andro fialan-tsasatra toy izao, ny faran'ny herinandro, andro fety, ireo fotoana tena iasany. Lova tamin'ny Raibe ny asany ary nampitondrana ny anarany rano nambarany. Efa 10 taona ny arak'izany ny fianakaviany hery no nilomano tato anatin'ny kilalaon'ankizy toy izao. Izy ireo ihany manamboatra ny manège iasany, antampitrisan'ny maro kosa ny tsy maintsy homanina, anamboarana ny manège iray. Misy ny fiarovana manokana amin'ny mpanjifa tsy anjera. Sécurité iny amin'ilay ankizy misy matahotra. Dia ny ankizy rehefa matahotra eny ambony dia mikofokofoka ihany izy nefa io mihodina. Dia rehefa tsisy an'iny ceinture iny dia miteraka accident. Zany ty asy ty efa io mihitsy ny anay ny atsamin'ny veloman-drazambe anay. Dia lovainay ilay izy dia mahavelanay tsara ny asanay. Kilalao an'ny ankizy zany ilay asanay. Mampiala volan'ilay ankizy ohatr'izany. Sady fitadiavam-bola ihany no tsy hoe mampifalifaly olona ihany koa fa tsy dia hoe le vola loatra. Manomboka amin'ny ariary no mitaingina manège eto ho an'ny andavanandro. Tafakatra hatramin'ny 500 ariary ny olona iray amin'ny andro fety. Tsy mifidy taona amin'ny mpanjifa tonga fa na ankizy na lehibe mitaingina avokoa. Iry iray isaky mitaingina ny fetran'izany ary mandeha avokoa ny gadona rehetra. Valoka hatramin'ny enina sasany jusqu'à fa mandeha daholo rehefa hira ankoatran'ny hira miteniteny foana ihany. Ohatra hoe reggae, slow, reny rapirapy reny mandeha daholo. Tsy misy motera manodina ny manège fa tanana serim-batana no ampiasaina. Misy teknika tsy maintsy atao ihany amin'ny fandrindrana ny fametrahana ny mpitaingina. Manodina an'io moa rehefa manana herintsandro ianao dia efa mandeha io. Tsisy motera. Mazava ho azy, balansena zany ilay olona miakatra eny aminy dia izay mampihodina anazy sy ny herintsandro anao. Ny demarana azy iny mamelona an'ilay izy.
ohatrany anina ihany io mahafantatra taforany ianao raha tsy ahodina tanany reny tsy mihodina dia ohatr'izay ihany koa le izy mamela an'le zany io. Mizarazara izy ireo amin'ny fandrindrana kilalao toy izao. Ho an'ny hery naleo ny safidiny manège, indrainy kosa no mitantana ny soavaly hazo. Miovaova ny toerana andehanan'izy ireo indrindra amin'ny andro fety. Manomboka amin'ny 2 hetsy ariary isan'andro ny vola miditra. Ny ivelaran'ny asa trano no tanjony raha ny nambarany hatrany. Izay no mahakasika ny manège fa lehilahy iray no namony ainy vokatry ny fiotsahan'ny tany teny Ampatsakana omaly tokony tamin'ny 2 ora marana manay mafy any mbola isy ny famoizana ain'olona tahaka izany ny poniny eo manodidina raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ireo manam-pahefana na eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra izany na eo anivon'ny sampana mpamonjy voina. Azo atao ny misoroka mialoha hoy ireo mponina na dia tsy fantatra aza ny fotoana izay hahatongavan'ny loza amin'ny mahaloza azy. Kahiton Andriantsilavo. Olona iray no namoy ny ainy teto Ampatsakana vokatry ny fiotsahan'ny tany. Tamin'ny 2 ora maraina no voalaza fa nitrangany loza ary adiny 4 taorian'izay vao azo ny faty raha ny fanazavana nomen'ny ireo mponina manodidina. Tsy haiko hoe teo amin'ny tamin'ny 2 teo ngambany. Tamin'ny 2 teo dia henon'olona nidoboka be hono dia nijery ny olona. Dia efa le rangaha raha voasambasamba nge le rangaha ny andro tao. Voasambasamba tamin'iny alina iny dia iny dia maty tao iny. Tamin'ny 2 izy nanomboka nalaina dia tamin'ny 4 vao azo. Dia tonga teo mipompe nakanazy. Manoloana ny tranga tahaka izao, manao antoavy amin'ireo mpitondra fanjakana sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ny mponina sy ireo mpivarotra manodidina. Mahatsiaro tsy misy pia izy ireo ary tandindomindoza mandrakariva nefa tsy afa-manoatra noho ny fitadiavana tsy maintsy atao. Tsy hitanay izany izay aleha hoe andeha hivarotra izy izay na andeha hivarotra fa eto ihany ny fitadiavanay mahatonga anay janony eto. Sady izay 4 taona ny teto fa mbola tsisy ohatrin'io raha tsy izao. Ireo mbola feno azo be tabe fantatray mihitsy fa teo mbola tsisy nenjery izany mihitsy. Tonga teo izany mipompe sy ny fivondronana hitan'ny zavatra ny seho maly maraina. Dia nandray fepetra izany izy amin'io satria nisy olona maty tao anatin'io tsena nenjery io no tsahan'ny tany. Ka le loza zany tsy manambara hoe ho avy azonao dia le mpivarotra majinika rehetra zany olona mitady hohanina miarapaka isan'andro ka tsy fidinao anazy zany hoe le tsena akaton ohatran'izao fa mba tokony mba hoe mba mandray fepetra zany ny fivondronana eto Antananarivo hoe raha torana ohatran'izao tokony mba asiana fepetra mba amboarina azonao fa tsy hoe tonga dia le majinika no roahana. Faritra maro no atahorana hitrangany fiotsahan'ny tany tahaka izao eto Antananarivo sy ny manodidina raha vao avy ny orana. Toerana maro ihany koa no mila arahy maso akaiky ialana amin'ny famoizana ain'olona tahaka izao. Raha tsy ilaza afa-tsy ny eny amin'ny faritra avo, tsy ny tany na tamboho ihany anefa no atahorana hianjera na hirodana fa eo ihany koa ny hazo izay efa antitra avokoa amin'izao fotoana izao. Fa loka anarivona, drone, bisikileta fahitalavitra, loka maro samihafa ireo no nozaraina androany tamin'izay nandray anjara tamin'ny lalao no karakarain'ny JB tamin'ny alalan'ny grand jeu bisky app no nanomezana ireo fanomezana ireo fanagonana fonosana bisky miisa 5 no nahazoana nandraisana anjara tamin'ity lalao goavana ity no totosaina ny 15 ny volana martsa teo ny fisarihana ireo nahazo loka. Lili Rapiata. Vorolany ny reto nandray anjara tamin'ny lalao grand jeu bisky up no karakarain'ny JB nanomezana vahana ny ankizy. Fonina bisky miisa 5 no nangonina tanaty valopy, naterina tamin'ny toerana maro nanangonana izany nanerana nosy. Nandidina ny 5,7 alina nandray anjara tamin'ity lalao ity ary reto ankizy reto isan'ireo voasarika. Nanangona fonina bisky apanaky 5 dia natao tao anaty valopy. Efa pinina bisky mihitsy. Ela izy tamin'iny? Tamin'ny télé. Mifidy an'ilay fonina bisky. Ny loka azonay zany dia drone zany avec caméra HD. Ny fomba nandraisana anjara zany dia ny tenako moa tsy nieritreritra an'ilay izy fa ilay zanako-pavito no tonga dia nanao an'ilay izy dia vita ilay valopy dia tonga dia nasaona lefako dia nalefako fotsiny ilay izy fa za tsy nieritreritra ny hoe azo aloha izay ilay hoe fandraisana anjara zany dia nataonay ilay izy. Fahitalavitra ho an'ny mpandray anjara nazo ny loka voalohany
Nintendo DS ho an'ny nazon'ny loka faharoa ary drone ho an'ny loka fahatelo. Ireo ny loka isan'ny goavana no zaraina tamin'ity androany ity. Ho an'izay tsy afaka naka ny lokany, mbola misy ny fotoana sy toerana azona maka izany hatramin'ny 4 volana avrila izao. Ny fisarihana dia natao tamin'ny 19 mars dia androany ny remise de lot ho an'izay afaka dia maka les gros lots rehetra eto dia na les petits lots koa afaka alaina ohatra hoe les misy hoe règle porte-clés ho an'izay nahazo an'ilay loka lehibe efa natsoina zareo. Moazay nahazo an'ilay loka ao aorianan'ilay loka goavany reto dia nandefasany SMS fa ho an'izay tsy afaka tonga eto dia apetrakay ao Antananarivo eny amin'ny super musique Analakely ny loka zany hoe mbola afaka alainy foana manomboka amin'ny 30 mars dia eny amin'ny province misy toerana maromaro izay efa soratana eny anaty SMS any no afaka angalana zareo anazy dia ho an'izay nahazo an'ilay loka goavany any amin'ny province dia JB no miandraikitra ny fandefasana anazy eo amin'ilay olona misy le loka lehibe dia tonga tsara eny amin'ilay olona le izy raha ohatra any amin'ny province. Nanomboka 9 febroary teo hatramin'ny 10 martsa no nanatotosana ny lalao. Ny 7 martsa teo no natao ny fisarihana. Anarivo ny loka nozaraina nandritra ity lalao nanomezana vahana ny ankizy manerana nosy ity ary natratra hatramin'ny 5:07 alina nandray anjara. Trangam-piarahamonina kosa indray dia menaka rongony enina litatra saika amidy eto Andrenivohitra no saran'ny zandary ny herinandro lasa teo menaka izay mitetina 3 hetsy ariary hatramin'ny 4 hetsy ariary ny litatra. Araka ny fantatra dia mpivarotra mandehandeha no nahatratrarana izany ary efa misy saika nandray ny entana teratany malagasy sy teratany vahiny toy ny frantsay sy no afrikanina no mpandray ny entana araka ny nolazainy ireo mpitandro ny filaminana izy ireo izay ifampitiadavana amin'izao fotoana izao. Etsy ankilan'izay dia Analakely eny no iatomboan'ny fanerana karazana entana amidy antsokosoko araka ny fanadihadiana natao. Analakely izay toerana ahitana karazam-barotra toy ny fivarotana volamena, mpitondra vato, menaka rongony sy ny sisa ary varotra antsokosoko. Tsy misy hatreto ny fandraisana fepetra amin'ity toerana malaza ho toerana mampisy ny mpivarotra antsokosoko ity. Maresaka avy any ivelany kosa indray dia olona 3 no voasambotra tany Bruxelles, commune Charbec, Omaly. Fisamborana izay nitranga tao anatin'ny opération antiterroriste nifandray tamin'ilay fanadihadiana makasika ny fampiroroana nokasaina natao tany Frantsa. Fanadihadiana arahinao eo amin'ny sariny France 24. Mpandray indrindra amin'ny fikasana ampiororo tany Frantsa olona 3 no voasambotra Omaly tany Scarbeck, Bruxelles. Raha ny fanazavana ireo tompona andraikitry ny parquet fédéral any Belgique. Olona 2 tamin'ireo voasambotra ireo no naratra. Ny iray voasambotra tany Forest raha toka tany Scarbeck ny iray izay tsy naratra kosa tratra tany Saint-Gilles ny zoma maraina. Raha ny fantatra mifandray amin'ny fisamborana ny Redacrique tany Frantsa ity fisamborana manaraka ity. Redacrique izay fantatra fa tompon'antoka tamin'ny fikasana fampiorona tany Frantsa ny alakamisy lasa teo. Fitaovam-piadiana toy ny Kalashnikov sy ny maro hafa no tratra tao amin'ny trano fonenany. Ity farany ihany koa izay mpikambana ao anatin'ny mouvance tarihany Khalid Zerkani sy Abdelhamid Abaoud, tompon'antoka tamin'ny fanafiana sy ny asa fampiorona tany Paris. Raha ny vaovao voaray farany, any ampody Zerkani ary sokajian'ny fitsarana belge ho mpanangona sy mpampiditra ireo jihadista ao Belgique. Mialohan'ny isarahana tompo-klasy tompo-vavy dia andeha ampatsiahivina anao ireo vaovao nisongadina tamin'ity anio ity. Mahantrahatrany ny ankamaroan'ny malagasy ary vao maika ny alalipaka izay fahantrana izay tato anatin'ny telotona mikrosofahana ihany koa ny tontolo ara-toekarena etsy an-daniny anefa ny mpitondra sy ny manodidina azy dia mihemana-karena hatrany. Ny trosa ihany koa dia miavosa anefa tsy hita izay fiatraikan'izay amin'ny fiainam-bahoaka. Iampy hatrany amin'ny 3.5 miliara ariary kosa indray ny tambi-karama ho an'ireo solombavam-bahoaka manomboka amin'ny fivoriana manaraka izay ho karakarain'izy ireo araka ny tapaka tao anatin'ny filakevitry ny minisitra tamin'ity herinandro ity. Ho an'ireo solombavam-bahoaka manao iraka no tena nanaovana izao fanapahan-kevitra izao raha ny fanadihadiana. Tsy mbola nisy nahazoana fanazavana kosa ireo solombavam-bahoaka mahakasika izay tranga izay. Tany amin'ny faritra midongy atsimo kosa dia dahalo 300 no nanafika tany an-toerana ny herinandro lasa teo ary omby maheriny 100 no fantatra fa lasan'izy ireo tamin'izany ary olona 2 no maty. Tsy ampy ny mpitandro ny filaminana miasa any an-toerana ary miororo ihany koa ny mponina any an-toerana vokatra izay. Tsy manakana ny mponina Antananarivo sy ny manodidina amin'ny fitsangatsanganana mandritra ny vanim-potoana akaikin'ny Pasika tahaka izao ny toetry ny andro izay maloka ankehitriny. Maloka kokoa noho ny tamin'ny taondasa ny faran'ny herinandro ny Pasika amin'ity
tamin'ity taona ity ary mbola maro kosa nefa no misafidy ny tsangatsangana amin'ny toerana Kalamanjana toy ny any Tsimbazaza sy ny any amin'ny Maremasay. Mifarany etsy ihany koa tompo kilasy tompoko vavy ny fotoana ny fampahalalam-baovao ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana nanolotra anao teo ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Socavitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.